Naverina amin'ny toerany ireo be ny tanàna izay nisorona tany amin'ny faritra Sofia. Miara-miasa hanampy ny collège agricole any Ambalavao, ny FERT sy ny BOA. Feno 5 taona ny Alliance Française eto Antananarivo, izay sady manapariaka ny kolontsaina frantsay no mandala ny satam-pahendrena malagasy. Ireo ny lohateny-baovao izay rahantsika eto amin'ny vaovan-tsary izao hariva izao. Mirabantsika rehetra tompoko ary manasantsika hanaraka ny vaovan-tsary ny televiziona malagasy araka ny efa nanarahantsika azy teo amin'ny lohateny-baovao. Tany amin'ny faritra Sofia dia naverina amin'ny toerany ireo be ny tanàna anankiefatra izay nesorona omaly. Ary nisy olon-tenam-panjakana izay tonga tany toerana nametraka ireo be ny tanàna ireo, namerina azy amin'ny toerany dia hentitra ary nanambara fa tsy azo soloina PDS ireo be ny tanàna. Mitondra izay vaovao izay Lanto Malala Rasata. Tsy manaraka ny lalàna ara-panjakana no nanalana tamin'ny toerany be ny tanàna efatra amin'ny rahalahy taty amin'ny faritra Sofia. Antony nahatonga ny délégation ara-panjakana notarihan'ny Premier ministre Lifitra Ady Andrena Ravelo, nahitana ny ministre ny Atitany Florent Coutorceau ary ny ministre ny Serasera ary Laurent Adjasson, namerina amin'ny laoniny amin'ny asandray ireo be ny tanàna rehefa nalana omaly ka nosoloiny ramatoa ministry ny nify ny zaram-pahefana ireo finitsaranana ho PDS izany. Soiany fa nitsangana nandamina ny Sodabe sambany hoy ny lehibe ny faritra Sofia nahitana toe-javatra toy izao tsy manara-dalàna, toe-javatra izay saika nitarika korontana raha tsy voafehy aingana ny toe-draharaha taty amin'ny toerana. Lehibe ny tanàna Sofia rahateo Andriamatora Koto-Dravonike dia voalaza fa nanao ny asany antsakany tsy andavany ary tsy misy antony tokony anoloana azy toy ireny. Tsy tokony ampidina ny zanaky Sofia ireo ray aman-dreny ara-pitantanana tany amin'ny toerana ary tsy tokony hidirana foto-kevitra politika ny fitantanan-draharaha-panjakana. Mazava ny hafatra nataon'ny mpikambana ao amin'ny kongresin'ny Tetezamita, vahoaka mitandro ny filaminana ny an'ny Sofia, tsy mila ady politika aparitaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Noresany ankoatra ny fomba hitazomana an'ny Jozan any Amponja angatany mponiny Sofia rahateo ny tsarana azy maika sy amoana izay tela didy fa toa lasa antsoina hoe détention arbitraire no atao aminy amin'izao fotoana izao. Fa ho an'ny ministry ny Atitany tompona andraikitra ambony dia entitra ny teniny sy ny hafatra nataony ho an'ny tompona andraiki-panjakana rehetra manerana Madagasikara. Tsy misy lalàna eto Madagasikara naza fa rizareo ao décentralisation no mangala mera amin'ny toerana. Fa naminy misy ny Atitany ary rehefa angala amin'ny mera amin'ny toerana dia tsy maintsy manaja ny lalàna fa tsy manao izay teny atao. Isan'izany hoe raha io mera io no hedony lalàna izy no fitanàna no resaka adohedoka dia zay ahazoana mangala mera rehefa misy ataontsika hoe décision de justice définitive. Kanefa mbola tsy ampy izay fa tsy maintsy misy koany ny fitsarana avoaka tribunal administratif milaza fa banga toerana mera io ka manome alàna ny misy ny Atany hanangana PDS isaovana azy isoa anazy. Nanamafy ny Premier ministre Lefitra Ady Andrena Ravelo fa tsy misy tompona andraikitra na olona amboniny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena tsy ekena ho izy ny asa fanakorotanana ny fiainam-bahoaka. Fanovana amin'ny tantanana ny raha-panjakana, fanovana toe-tsaina amin'ny fampona firenena nitsika napetraka teto, kanefa ny mampalahelo dia mbola miverina ihany ny fanapara-pahefana, ny tsindrifa lavo amin'ny tantanana ny raha-pirenena. Izay no jorotsika menakavo tamin'ny 6 roa arivo. Ary isan'ny nandray anjara betabe tamin'izany raha ty faritra Sofia ty. Izay mitsananatsika anova ny ty fireneny ty. Mieritseritra ihany tsika no hoe ampy zay ny roapolo, ampy zay ny telopona fa fa tokony efa mba hatsapa ny tsirairay azy fa firenena ibonana i Madagasikara ary tokony andray ny andraikitra tanify azy avy tsirairay avy kanefa
kanefa iaho mampalahelo satria teo aloha ihany no verina amin'ny fieritreretana fitantanana andalam-panjakana. Tsy azontsika ekely zany afaka nenay amintsika tompona anakitra rehetrarehetra raha misy marina fa itsiko hitatana ny firenen'ity amoka ny firenen'ity ao anatin'ny saritaka sy ady la-politika dia tokony aseho zany. Fa raha ohatra kosa anakorotana andrava nefa vita anova ny fahavary noetana amin'ny firenen'ity izay mbola vono araka ny lazay ny filovajoelona mbola vonona amin'ny zavatra ny fanarahana teto ary tsy mivaky amin'ny zavatra ny fanarahana teto fa dia zanaky nefa mamay izay tsy atao asinengorovisy anika sadia asa difotoana nenay akarangaranganay. Misy moa ny didim-panjakana ny fisiavan'ny Premier Ministre Belgique namerina amin'ny toerany indray ireto ben'ny tanàna efatra ireto ary dia ny délégationna no nametraka ny samboady ho marika ny fandraisany iray izany asany ara-panjakana izany. Fa ao amin'ny lalampanorenan'ny Repoblika fahefatra dia miverina amin'ny laoniny indray, miverina amin'ny asany ireo faritany enina teo aloha, ka ny lapan'ny faritany ao an-tsananana dia narenina ka notokanana izany lapa tafarina izany. Lanto Malala Rasato. Mitentina 580 amby zato tapitrisa ariary ny volam-panjakana nentina nanamboarana ity lapan'ny faritany eto Antsiranana ity, izay voalaza fa potika tanteraka efa taona vitsivitsy izay. Ny 5 amby zato tapitrisa ariary dia avy amin'ny ministera fanajariana ny tany sy ny fitonjaram-pahefana teo aloha, ary ny 980 tapitrisa kosa dia volan'ny faritra Diana Madigio. Efa naverina tao anatin'ny lalam-pandrenana teo ny faritany antony iray nahatonga ny fanjakana nanamboatra ity lapa ity indray ary anohy anamboatra ihany koa ireo any amin'ny faritany hafa. Ireo tompony andraikitra izay mbola mitady fanampiana toy ny fampitaovana izany lapa izany, ny fametrahana fefy manodidina ny lapa mba tsy hidiran'ny olona, isaorana ny fanjakana foibe ho ny taleparitra fa efa nanomboka nandray ny karamany ihany koa ireo mpiasa fitopolo miasa eo anivon'izany lapa izany, saingy mbola misy ihany ny karama tsy voalo tany aloha tany. Ny ministry ny tany izay nametraka tamin'ny fomba ofisialy i lehibe ny distrika n'Antsiranana faharoa Andriamatoa Horace Vigilant Patrice araky ny didijivolana ara-panjakana dia nitsodrano azy ihany koa ty tompony andraikitra ambony-panjakana ity vita atsakany sandavany ny asany. Manambara avady maso avofisiazany dia afaka manao ny asanao izay zany ianao amin'ny marsa distrika n'Antsiranana faharoa amin'izay. Ny lehibe ny distrikana teo izay misolotena ny fitondram-panjakana any amin'ireny faritra ireny. Na ny ministry ny tany na ny premier ministre lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany dia samy nanorosoritra fa manana ny laonjany ny asan'ny lehibe ny distrika. Mitarika ny sainy tsirairay hanatsara hatrany ny raharaham-panjakana sy ny andraikitra samihafa eto amin'ny tany sy ny firenena. Anomboka tsy hoe raha teo ny fividianana eto amintsika ko dia ny taona ny mpiasam-panjakana tompony andraikitra ambony ry zareo anao ny asany ampahamendrena. Ankoatr'izay dia fantatra zao fa birao ny faritra 12 ny efa vita fanamboarana eto amin'ny nosy. Mbola tany amin'ny tapany avaratry ny nosy ihany ny nosokafana omaly tao amin'ny distrika ny Marivoay ny tao-panjonoana an-dranomamy amin'ity taona 2020 sy 2020 ity, ary ny ministry ny Jono sy ny harena nantirano izay tonga tany an-toerana nanokatra izany tao-panjonoana izany dia nanome toky fa hanampy betsaka ny tantsaha amin'ny fiofanana sy amin'ny fitadiavana lalam-barotra any ivelany. Tany manerinerina any amin'ny distrika n'Ambatobe kosa dia notokanana ny tetezana iray lava sady lehibe mirefy 200 metatra izy io ary mampitohy ny faritra Sofia sy ny faritra Boeny. Izany tetezana izany dia vita vokatry ny famatsiam-bola avy amin'ny vondrona Europeana ary tonga tany an-toerana nitokana ny foto-drafitrasa ny Prime Ministre Omer Belgique sy ny ministry ny asa vaventy ary ny famantarana ny toetrandro. Raha mpitimo voarahantsika eto ny vaovao sy ny ndendiny mikasika izay, fa izao kosa dia rahantsika ny fitoanandohan'ireo lehibe ny distrika 13 atao amin'ny faritra Analamanga
sy ireo amin'ny vondrom-paritra mikarakara ny fifandraisana amin'ny vondrom-paritra any amin'ny commune sy any ivelany. Mitondra izay vaovao izay Totsony François. Saika mifantoka amin'ny lafiny sosialy ny fifandraisan'ny vondrom-paritra eto amintsika amin'ny any ivelany. Fitaovana ahafahana mampandroso amin'ny lafiny maro, famolavolana lalàna sy fanaraha-maso akaiky momba azy ireny no antoka isian'ny fahombiazana. Misy décret zany no nivoaka tamin'ny janoary 2024 zay mametraka hoe ahoana fomba azo ahoana miara-miasa mandrindra le asa fifanarahana zay ataony ary inona no fepetra azo raisiny fanamorana zany fagnampiana ireo vondrom-boka-paritra mba hiroborobo nanazavan'io zany tamin'ireo chef district ato anatin'ny faritra Analamanga ireo solon-tenam-panjakana manao ny contrôle de légalité ny fanaraha-maso ny ara-dalàna ny zavatra tapahana zay commune na région zay manana etaeta mba andefa ty aminay ty amin'ny ministera ny zavatra tiandreo atao hifanarana amin'ny any ivelany miaraka mba ampidosy kely zany hoe manazava inona zava-misy any inona zavatra misongadina azysika anitonana ny ireo firenena ireo vondrom-boka-paritra ny firenena hafa eran'izao tontolo zao atsika atao mihitsy ary vonona zay mampandroso ara-tsosialy sy ara-toekarena ny fifandraisan'ny commune amin'ny any ivelany, ao koa ny fifanakalozana ara-toekefa sy ara-paritra ary ny fifankahalalan'ny mponina amin'ireo commune mifandray. Izay ny fanandohan'ireo lehibe ny distrika 13 ato amin'ny faritany Antananarivo ny tokony izy fa tsy faritra Analamanga miaraka tamin'ny avy ao amin'ny faritra Analamanga sy ireo vondrom-paritra izay mikarakara ny fifandraisan'ny vondrom-paritra sy ny commune amin'ny any ivelany. Fa efa vonona kosa izao ny vaovao mikasika ny fanehoan-kevitra Andriamatoa voninahitra Jean Eugène mikasika ny heviny mikasika ny fanesorana ben'ny tanàna ny soloana PDS tany amin'ny faritra Sofia mitatitra izay vaovao izay Irène Ravolomaromanga sy Cédric Razavindrakoto. Nanamafy ny tsy tokony andraisan'ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana ny andraikitra manendry ny filohan'ny délégation spécialy ny vondrona Lezazy izay nambaran'izy ireo fa tsy manara-dalàna. Voalohany indrindra raha nanao démission ny mera dia soloana izy ho PDS. Raha nanao fahotana izy ka nandeha any amin'ny tribunaly ka nahazo condamnation définitive dia voazo soloana izy fa na deverina izy fa ataontsika hoe mbola mandat dépôt izy dia tsy azo soloana izy fa ny intérim natao azy zany amin'ny premier adjoint na deuxième adjoint no afaka ampiakarina zany mitondra par intérim ny raharahany mérite ny commune fa olona tsilaninina zao tsy nigadra tsy nanao démission dia hosoloanao fotsiny zao nefa misy lalàna eo zay mivakiny ministre ny atande ary tsy anjarany madame Rufine zay ministre ny décentralisation manolo manendrolona ho PDS fa anjarany ministre ny atany manao an'izany dia ministre zany dia tsy nahalala ny ninona mihitsy tsy marina zany fa zay menadagy foa ny fampiresaka fandehan'ny Dego ametraka ny ametraka ny chef district any amin'ny faritany Dego no sady ametraka ny ety izy hoe sady anao fitokanana trano zany iny mbola niantso ao moaly maraina le meranay dia fa atyny areo Rufine madame Rufine ty dia fa anolo anolo an'le merany antsoy fa voasolo sy de fotaka fa ny anaka tavela zao sy de ambalia. Nararao tintetry ihany koa ny nampafantatra ireo membre ny congrès ny tetezamita roa Ratsimbazafy Jean Paul sy Hussein Ali isolo ny toeran'ireo CT roa nesorina tsy ho membre intsony avy amin'ny vondrona Lezazy any. Fa nisy olo tena mariky ny firenena mikambana eto Madagasikara kosa Fatoma Samora dia nitondra vahaolana dingana voalohany amin'ny krizy nitondra izany vahaolana izany amin'ny prime ministre lefitra miadidiny toekarena sy ny indostria tatana ny vaovao kosa Mentso Andriamaservelo. Fandarana sa antselika entina anohanana ny fivoahana amin'ny krizy miainga amin'ny feuille de route ity natolotry ny sy ny tena maharitry ny firenena mikambana Fatima Sanura ity. Teboka dimy lehibe ny voafaritra ao anatin'izany mahakasika ny toekarena, ny fahasalamana, ny sosialy, ny lozam-poajanahary
mba amin'ny fampirevanam-pirenena. 5 zany axe du programme. Appui au processus de transition et à la réconciliation nationale, ainsi que l'appui au respect de l'état de droit et à la promotion de la culture de la paix. Zany axe anankiray. Ny axe faharoa, accès aux services sociaux de base dans le domaine de l'éducation de santé, l'accès à l'eau, à l'assainissement. Et misy koa axe fahatelo, protection des couches vulnérables et des populations à risque, y compris la gestion des catastrophes. Misy koa axe anankiray, presque soutien à l'économie en situation de transition. Et le renforcement de l'information, du suivi, évaluation et de la communication. Jamais le programme intérimaire des Nations Unies, un document très important, c'est-à-dire Mbafanzarozami accompagné en 2012 jusqu'en 2013. Natao sinihana talatao avy izao moa ity fifanaraha-piaramiasa ity. Fa tapabolana lasa izay nihaona tamin'ny solotenan'ny mpandraharaha ny Prime Ministre lefitra Boutsaza Pierrot nijery ny aretina mikiky ny toe-karen'i Madagasikara. Omaly indray dia mbola nifamotoana indray ny roatonta ka mijery ny vahaolana izay tokony ho raisina haingana. Christian Rakotoarisoa sy Cédric Razafindrakoto. Fomba fiasa napetraka amin'ny primature lefitra misahana ny toe-karena sy ny industrie ny fametrahana sehatra ifanankalozan-kevitra miaraka amin'ireo mpandraharaha amin'ny sehatra ny tsy miankina iarahana mijery ireo olana miatra amin'ny reto farany ary tadiavana vahaolana avy hatrany. Misy toko hoe problème toko hoe dimy ambin'ny folo angamba izay domaine zay ny évoquen'zareo tamin'ny farany teo dia androany zany hiezaka zay hijery tsirairay zay problème évoquen'zareo ahafahan'ny administration publique zay soloko tena eto dia mahita solution amin'izay problème évoquen'zay. Ny fomba fiasa aloha dia apetraka any androany ny calendrier de réalisation zay toko hoe problème rehetrarehetra zay évoquen'zareo dia raha ohatra misy solution tout de suite arahaba soa, raha tsy mahita solution dia tsy maintsy hoentina amin'ny conseil de gouvernement zany zay proposition ahafahan'ny gouvernement koa manome mitady solution miaraka amin'ny ministère-ny. Minana ny dingitoy izao ireo mpandraharaha avy amin'ny fispama ny sim ary ny gem ireto ary angatahan'izy ireo ny ampiarana izy fanapahakevitra ny raisany sy ny irosona lalondarina hatrany amin'ireo dingana famahana ny olona ny toe-karena malagasy. Ho an'ny gem manokana dia novelomina ny voamera ara-toe-karena ao anivon'ity vondrona ity ka tamin'ny alalan'ity voamera ity no namolavolana ny drafitra entina manarina ny toe-karena malagasy. Efa maro ireo mpandraharaha ireo ny fanadihadiana sy ny etsika natao saingy tsy nahitana vokany firy zany ka izay no mahatsara ny fametrahana ny sehatra ifanankalozan-kevitra toy izao. Afaka efa bolana kosa dia hiroso amin'ny fifidianana filohan'ny tranobe nivarotra ny ao anivon'ny chambre de commerce manerana ny roso Prisca Rakotonandrasana. Ahitana anjin'ny fito ny fanambarana iombonana avy amin'ny ministeran'ny varotra sy ny federasion'ny tranobe ny varotra manerana ny nosy. Efa tapitra ny fepitaona iasan'ny filohan'ny tranobe ny varotra sy ny birao miaraka aminy any amin'ny faritra 12 ahitana n'Antananarivo, Antsirabe, Fianaratsoa, Morondava, Mananjary, Antala, Nosy ary Diego. Iroso amin'ny fanatanterahana ny fifidianana izay ny ministera mba hitsinjovana ny tombotsoan'ireo sehatra tsy miankina. Ny ministeran'ny varotra sy ny FCCIM dia ifanometanana amin'ny fanatanterahana fifidianana mangarahara. Misy ihany koa ny voamera apetraka anao ny fikarakarana ny fifidianana sy ny fampandehanan-draharaha ao anatin'ny efa-bolana fepitaona nomena iasany. Ny ministera sy ny FCCIM dia manentana ireo sehatra tsy miankina mba handray anjara amin'izay fifidianana izay. Raha ny tokony izy dia mbolana meloana amin'izao fotoana izao no tokony fananomanana ny fifidianana. Raha ny sisiny raha ohatra manao fikarakarana izao ny ministera zany mba ahafana miroso amin'ny fifidianana ireo tantana vaovao amin'ny chambre de commerce manerana ny Madagasikara. Raha mifandeha amin'ny zavatra misy zany dia tsara ny mariana fa ny fédération dia ivondrona ny 24 chambre de commerce
manodidina ny tanàna ny Madagasikara. Dikan'izay an'io ny fédération. Fa misy ny zavatra tohitoy tsy mandray fanapahan-kevitra ireo ny président ny fédération. Na dia hoe manana fahitana azy izy. Fa tsy maintsy miconsulter ny birao. Nankatoavin'ireo mpikambana rehetra ao amin'ny biraon'ny federasion'ny tranobe ny varotra moa izao fanapahan-kevitra izao nandritra ny fivoriana ny arahana tamin'ny ministera-piany alakamisy lasa teo. Fa ny filan-kevitra ambony tetezamita kosa dia miantso ireo mpikambana rehetra ao amin'ny CST hivory etsy amin'ny lapaitsy anosikely raha mpitso amin'ny 10 atoandro fa misy zava-dehibe hodinina. Fa eo amin'ny lafiny arena ankivonin-tany kosa dia nahafapo ny fanatrehantsika malagasy tamin'ny alalan'ireo mpandraharaha ny salon Indaba tatsy Afrika Atsimo ny vaovao mikasika izay raha tsika amin'ny firaharjanona. Saika ireo orinasa miasa sy mitrandraka eto Madagasikara no nijoro vavolombelona nandritra izany salon Indaba izany izay samy nanamafy fa tsy misy ny olana amin'ny fiara-miasa amin'ny fanjakana malagasy amin'ny tetikasa ataon'izy ireo eto Madagasikara. Nahafahantsika miseho indray eo amin'ny sehatry ny raisam-pirenena eo amin'izany hoe sehatry ny renakibon'tany izany zava-dehibe izany satria araka amin'ny efa hita ihany koa dia somary nanjavozavo ny sehatry ny renakibon'tany nandritra ny fotoana maromaro izay kanefa kosa izao dia nahazo tribune indray izany tsika nahafahantsika nampafantatra ny olona hoe inona marina ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ahoana ny politika izay tena mitantana ity sehatry ny renakibon'tany ity ary indrindraindrindra moa ny tanjona amin'izany dia ny hamerenana izany ny toerana izay misy any Madagasikara eto Afrika amin'ny lafiny renakibon'tany satria fantatritsika fa anisany tena miatire olona betsaka indrindra koa ny sehatry ny renakibon'tany eto Madagasikara ary manarak'izay tanjona faharoa dia hamerenana ihany koa ny fahatokisan'ireo investisseur izany na ny opérateur amin'ny sehatry ny renakibon'tany amin'ny fitantanana sy ny ministeran'ny renakibon'tany manokana moa izany. Ankoatra izay dia fotoana nahafahan'ny Madagasikara niaona tamin'ny tompon'andraikitra mivanta ny EITI ny salon Indaba nahafahana nametraka fa tsy hosakana ho an'ny fampandrosoana ny fampanjakana ny mangarahara eo amin'ny sehatry ny renakibon'tany ny resaka politika na dia mbola ao anatin'ny tetezamita aza Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fanampiana tosika ny tontolo ambanivohitra ny fanaiky sy ny arananao sy ny FERT sy ny fondation BOA fa hanampy ny collège agricole any Ambalavao. Ho Bira Andretamanana sy Sylvain Andretahina. Matotra ny fiara-miasan'ny fondation BOA sy ny FERT na formation pour l'épanouissement et le renouveau de la terre izay vao navitany sy ny fanavaozam-piara-miasa eo amin'ny fanampiana sy fanatsarana ny collège agricole d'Ambalavao amin'ny ity taona 2024 ity ka vola mitetina 50 tapitrisa ariary no natolotry ny fondation BOA tamin'izany. Mahafapo anay ny fiara-miasa amin'ny FERT ao anatin'ity collège agricole ity ary izany nanapahany conseil d'administration hevitra ny anavao indray famiteriny izao fanarahana miaraka amin'ny FERT izao. Ankoatr'izany moa dia tika no manara loatra fa sehatra anankiray isanay ny fiaraha-miasany amin'ny collège agricole fa ny amin'ny hôpitaly ihany koa izay ravanty ilay davalina dia manampy andro vehivavy izay enzadiny canceran'ny nono dia misy fanampiana ihany koa tanterahanay amin'izany fa ny hevernay fa zavatra lehibe indrindra amin'ity taona ity dia ny andraisan'ny fondation BOA anjara miaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo asa fanarenana ny sekoly EPP eny Ivandry ary dia isanisan'ny nataonay izany ankoatra ny asa madinidinika. Saivina fa ny fikambanana fampivoarana ny tantsahana ny fifata dia miara-miasa akaiky amin'ny FERT ihany koa amin'ny fikarakarana nyity collège ity. Antenaina fa hitoy hatrany ny fiara-miasa tahaka izao mba hampiroborobo sy hampandroso ny tontolon'ny fambolena eto Madagasikara. Any amin'ny faritra Tsimandrevana kosa dia maro ny harenan-kibon'tany azo trandrahana ohatra ny etona ao ny solotany fa ny andrasana dia ny fahazoan-dalana avy amin'ny fanjakana ary indrindra eo koa ny lafiny fandream-pahalemana lanto malalaka sata.
dia lana tsiny fa tsy nisy feo ilay andiny-baovao izay narahantsika teo fa efa miresaka ny faritra atsimo andrefana ihany sika amin'ny lafiny toetrandro dia araky ny nambaran'ny ao amin'ny mpamantatana ny toetrandro dia tokony hitandrina any amin'ny faritra nosy, faritra androy sy ny faritra atsimo andrefana izany hoe any amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara saika izy manontolo satria fantatra izao fa mitady hitapody fohy ilay rivo-doza Giovanna raha tsika ary ny vaovao mifintina mikasika izay. Nandalo deniserana i Giovanna ny 13 ny foha 14 febroary lasa teo saingy nanimba zavatra be sy namoizana in'olona 13 vao nivoaka ny an-dranomasina araka ny safarany navoaka ny BNGRC. 17 kosa ny naratra ary 5,7 sy 1 hetsy ny traboina. Nampitandrina ihany nefa ny mpamantatra ny toetrandro fa mety hitampody tampoka ka mananotanina ny tapany atsimo nosy indray Giovanna ka tokony hitandrina noho izany ny mponina any amin'ny faritra nosy, androy ary atsimo andrefana. Araky ny prévision an'ilay ny direction générale ny météo moa zany dia verina indray zany izy dia mizotra mankany Antsinanana, Antsimo Antsinanana dia rapitso maraina zany mandalo mikasoka ny atsika hoe ny Cap Sainte-Marie dia ny hena dia ny hena ny heriny dia efa tsy cyclone ntsony le izy fa lazaina amin'ny teny frantsay hoe tempête tropicale modérée dia ny heriny zany ny tena ny hena na ny velarany koa raha tamin'ny izy niditra natratra any amin'ny 10 kilometatra ny velarany dia amin'izao fotoana izao dia any amin'ny 300. Efa any amin'ireo faritra trapahavoazana moa amin'izao fotoana izao ekipan'ny BNGRC mandamina ny fanampianan'ny traboina. Mbola mikasika izay fandalovan'ny rivo-doza Giovanna izay ihany ny Bureau National ny MDM tary ny Prime Ministre Lefitra Pierre Radonavelo dia maneho ny fiaraha-miora amin'ireo manamanjo maka herin'ny traboina ary indrindra manentana ny mpikambana rehetra ao amin'ny MDM ifanometanana amin'ireo malagasy trapahavoazana. Fa mbola manodidina izay rivo-doza Giovanna izay ihany dia manomboka omaly ny fidirana ifotony fa ny fiadinan'ny commune n'Antananarivo renivohitra nidina ifotony ny tompona andraikitra nitsidika ireo traboina ary nanolotra fanomezana. Ireny Ravolomaromanga. Maro ireo traboina no mbola tsy tafaverina amin'ny trano fonenany vokatry ny fandalovan'ilay rivo-doza Giovanna farany teo ho an'ny eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra. Tsy mbola voasolo ireo tasy nentin'ny rivotra ary tsy mbola maina ny trano izay dibo-drano vokatry izany. Mifanometanana ny commune Antananarivo renivohitra ny cellule 3P sy ny mpiara-miombonantoka toy ny CFR, ny FASO manampy ireo traboina ireo ka nanomboana izany teto amin'ny boriboritany faharoa. Misy ny vary, misy ny fitafiana ho an'ny ankizy, misy ny savony ary misy ny sisa. Mbola toerana 3-4 zao no tsy dianay aty amin'ny faritra Ambohimanarina androany ka dia arak'ilay efa tenin'ilay matoa Arasafindrava Edgar moa hoe ny loha laharana aminy dia ny fijerevana ny sosialy nyreto fonony eto Antananarivo reto. Ateto amin'ny fokontany Anosy Vavaka Ambohimanarina dia fianakaviana 5 no tsy manan-kialofana. Ankoatr'ireo dia nitondrana fanampiana ihany koa ireo traboina tao amin'ny fokontany Antanjombe Avaratra, Ambaravarankazo sy Antsararay. Izay ny fanolorana fanampiana tamin'ny boriboritany teto Antananarivo fa iverenantsika kely ny lafin'ny fitrandrahana Renakivon-tany alohany hanomezana fahazoan-dalana amin'izay hoe orinasa hitrandraka Renakivon-tany dia tsy maintsy dinihina sy halalinina aloha hoe toy inona ny fiantraikan'izany fitrandrahana izany, fiantraikany tsara na fiantraikany ratsy eo amin'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny. Joseline Tiava sy Sylvain Ndretahina. Somary lavalava ny lalana arahana raha hanao fitrandrahana Renakibon-tany na rapenitra. Tsy midika raha mahazo fahazahoan-dalana mitrandraka avy amin'ny ministeran'ny Renakibon-tany dia efa afaka mitrandraka. Fa ilaina dia ilaina tokoa ny fanaovana étude d'impact environnemental aloha amin'ny toerana anaovana ny fitrandrahana. Mahazava-dehibe azy aloha voalohany indrindra dia hoe ny vahoaka ve anaiky an'ilay tetikasa. Tsy manaiky fotsiny hoe mitondra-tombotsoa anay io fa manaiky ihany koa ny hoe raha misy ny ainay misy ny zavatra mety hitranga aminay ratsiny inona ny fepetra voraisin'ilay tetikasa zany ary izay fepetra voraisin'ilay tetikasa zay hoe akatoaviny rehetra.
zay atao hoe adhésion ny population zay a zava-dehibe zavatra zay a mba tsy isian'ny olana aloha amin'ny fanatanterahana ny asa. Tokony apetraka ny paikady mazava mikasika ny fitrandrana renan-kibon'tany satria mora ny manimba ny tontolo iainana toy izay manarina ny efa simba. Ny malagasy dia mila mahafantatra mihitsy ny fitrandrahana atao eto aminy. Raha tena tokony io satria arena imbolana io tokony misy fifanekena mihitsy zany manaiky ary mahita tombony amin'izay zavatra izay. Zany tontolo iainana izany mora manimba azy, sarotra mamerina azy amin'ny laoniny ny filana tsy ho tapitra mihitsy na ho antsika na ho an'izao tontolo izao fa anjaran'ny malagasy no mieritreritra inona no ahitany tombony ary inona no tokony ataontsika ao anatin'izao 20 taona mahery zao mba hametrahantsika politika stratezika mihitsy amin'ny resaka fitrandrahana izay tsy hananantsika mihitsy zany hatreto. Fanany adevitra teto ary liana ihany koa ireo mpizaika te hafantatra bebe kokoa ny tokony andraisan'ny vahoaka anjara mba hahafahany mikojakoja ny tontolo iainana izay tafiditra tamin'ny déclaration de Rio tamin'ny taona 2019 izany. Ny ministeran'ny tontolo iainana dia tena sarotiny amin'io fitrandrahana renan-kibon'tany io sy ny fikajiana ny tontolo iainana manodidina ka ny minisitra sy ireo mpiara-miasa aminy dia nankany taolagnaro nanara-maso nijery akaiky ny fitrandrahana fasimainty ao amin'ny QMM Solange Zakotanosy sy Rodriguez Rafimahaly. Ny 500 isan-jato ny toerana avy notrandrahan'ny orinasa QMM izay mitrandraka fasimainty ao Taolagnaro dia efa tafaverina amin'ny laoniny avokoa ankehitriny. Mialoha ny anatanterahana sy ananganana fotodrafitrasa mavesatra mantsy dia misy ny fifanarahana ataon'ny orinasa ny amin'ny tokony anajana sy iarovana ny tontolo iainana. Izany moa dia voarakitra ao anatin'ilay atao hoe boky nandraikitra. Entitra ny ministeran'ny tontolo iainana signaly ary dia nidina mijery foton'izany tany Taolagnaro satria ny orinasa QMM dia isan'ireo orinasa mahafehy ny fiarovana ity tontolo iainana ity. Ezaka nataon'ny QMM satria izay dia nangataka fiaraha-miasa taminy na ny teny ihany hoe tokony handray anjara nareo amin'ny ataonay hoe tanàna mahateolona ka ny lalana miala iny amin'ny hoala iny hatao port de fin dia hataon'ny QMM ny fambolekhazo amin'iny lasa arabe mahafinaritra ohatrany avenue boulevard misy hazo zay zany zavatra nataraza aminy mba ho fandraisanjara amin'ny resaka fiarovana ny environnement. Araka izany dia matotra ny fiaraha-miasa ny QMM sy ny ministeran'ny tontolo iainana signaly. Nenay cahier de charge bay zay amin'le olona tokony tany le fanjakana dia zay koa nefa manana cahier de charge amin'ny atao madamata no ONE manao hoe misy an'ilay tokony famerezana an'le ala ny tenepaniry ny ala gasy vita amin'izay ala zay azotsiketrehtra afaka folo roapolo ala be indray ity. Irariana araka izany moa ny itoizan'ny fiaraha-miasa toy izao satria zava-dehibe loatra ny fiarovana ity tontolo iainantsika ity. Fa ho ara-dalàna kosa manomboka izao ny fitrandrahana sy ny fitantanana ny ala any Didy any amin'ny faritra laotra araka ny vaovao entin'ny Miny Volontaina sy Ambimbiso Andriamaservelo. Anafonan'ny Gabraraka eo amin'ny fikirakirana ny ala no tanjon'ny Prolectra tsy eto Madagasikara ihany fa hatrany amin'ny tsena iraisam-pirenena mihitsy. Ny Union Européenne no mamatsy arabola ity tetikasa ity. Prolectra moa zany dia metraka paipaika angambany fomba entina manamarina fa ara-dalàna ny fitrandrahana an'ilay azo sy ny fivarotana an'ilay vokatra avy aminy amin'ny ankapobeny zay le zany le zay le ametraka an'le amin'ny frantsay hoe système de vérification de légalité et de traçabilité des produits ka ny anaovana azy io any amina fanajariana sy fitrandrahana manara-penitra ataony vondron'olona fotony any commune rurale Didy any amin'ilay ala tsy hoe Amboilefo tafiditra ao anatin'ilay tandavanala arovana ankeneny zany eny zay le izy zany 12 volana amin'ny faharetany fa rehefa mipetraka ilay fanamarinana zany hoe ara-dalàna io dia ho amariny izy io
amina latsotsika hoe marika manokana na ny hoe lavelona. Tsy miasa irery ny tetikasa prolektra amin'izao fanatsarana entiny eo amin'ny fitrandrahana sy fanajariana ny ala izao, fa miara-miasa amin'ny VOI na ny vondron'olona ifotony, ny commune ary zareo ao amin'ny rano sy ala. Eo amin'ny lafiny famoivizana kosa dia ny tombony ny lozam-pifamoivizana an-dalambe eto Madagasikara amin'ny ankapobeny, ary rehefa nidoniny tompona andraikitra dia vokatry ny fampiasana ireo fiarakodia izay miaraka amina familiana havanana na véhicule conduite à droite, izay no antony mahabetsaka ny lozam-pifamoivizana eto amintsika, ka nisy ny fepetra ny raisina mikasika izay araka ny tatitra irahantsika amin'ny baba Bertrand Nevomanana. Nanamarika ny Ministeran'ny Fitaterana fa nitovy be tatoato ny lozam-pifamoivozana ateraky ny fampiasana fiarakodia amin'ny familiana ankavanana na ny véhicule à conduite droite. Fantatra mantsy fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna mifeny lalàna eto amintsika ny fampiasana isokajina fiara amin'ny familiana miankavanana io, ka izay no antony namoaha ny ministera lalàna mandrara ny fanafarana ity karazana fiarakodia ity. Misy le hoe famerenana amin'ny lomina ny fitsipika rehetra mahakasika ny fitaterana. Anisan'ireny zany ny mahakasika n'ity le hoe véhicule conduite à droite ity, satria ny eto amintsika moa ny fifamoivoizana zany dia mandeha amin'ny ilany ankavanana, ka raha amin'ny ilany ankavanana le izy dia amin'ny ankavia ny mpitondra n'le fiara. Izay moa zany ataoko hoe fitsipika iraisam-pirenena zany miatra eran'izao tontolo izao. Raha ohatra zany ka fiara amin'ny lafiny ankavanana no misy ny familiana dia tsy ny visibilité, ny fahitana zany tsy ampy raha ampitahina amin'ny fiara mitondra ny fiara amin'ny fiara amin'ny ankavia. Dia zany rehetrarehetra zany no mahatonga an'ilay izy, ary ny lalàna eto amintsika dia milaza fa fifamoivoizana dia amin'ny ilany ankavanana no ampiasana azy, dia amerenana amin'ny lomina zany rehetra zany dia janona ny fampidirana n'ireny fiara conduite à droite reny. Ya mahakasika ny fanafarana izay atao hoe eny am-pandehanana amin'izao fotoana dia misy fepetra manokana raisina ho an'izy ireny. Ny mpamily fiarakodia zatra mampiasa amin'ny familiana amin'ny ankavia dia manamafy fa tsy mety eto amintsika ny fampiasana ny fiarakodia amin'ny familiana amin'ny ankavanana. Fantara kosa izao fa tsy ho raikitra ny fampiarabana tratry ny taona ny zanakalaotra izay tokony fatao rampitso, fa hahemitra amin'ny fotoana manaraka vokatry ny fahasahiranana tamin'ny fandalovan'ny rivo-doza Giovanna. Ny fanilon'ny Madagasikara kosa amin'izao fotoana izao dia mankalaza ny fahafitopolo taona nijoroany, ka ho mariny etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina etsy Mahamasina izany fahafitopolo taona ny fanilon'ny Madagasikara izany raha mpitso tolakandro manomboka amin'ny roa. Tapitra ny vaovaontsika amin'ny teny malagasy isaorana antsika nanaraka izany hatramin'ny farany. Rehefa avy eo dia hanolotra ny vaovao amin'ny teny frantsay riva aravo anarivo. Ny fotoanantsika manaraka kosa raha mpitso amin'ny valo rano mandra-piona ary tompoko.